Eo amin'ny resaka vita malagasy indray efa ela moa isika no mba niandrandra fatratra an'izay hoe mba azahoana alalana mazava ny amin'ny famokarana sy varotana toaka gasy izay ary isan'ny noentindreo solombavam-bahoaka moa izay fangatahana izay teny amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha toaka gasy no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha miresaka ny vita malagasy isika na ihany koa vokatra izay tena asan'ny tanana vita malagasy zato isanjato tsy misy fangarony dia tafiditra ao anatin'izany ny toaka gasy ary raha samy toaka ihany dia manana ny tantarany sy manana ny lanjany izany toaka gasy izany raha eo amin'ny soatoavina amin'ny mahamalagasy no tena asiana resaka satria mantsy nahoana ho isika rehefa misy ny fety aman-danonana indrindra fa ny fanaovana joro, ny fanaovana famadihana sy ny fandevenana ireny dia matetika amin'ireny fotoana ireny dia ny toaka gasy no entina eny amin'ny fahasan'razana mba hanaovana an'izay joro isan-karazany ao anatin'izay amin'ny mahatoaka izay nentim-paharazana azy ary izay raha teo no tena mahatonga n'io toaka gasy io manan-danja tanteraka raha eo amin'ny tantaran'i Madagasikara sy ny malagasy ary indrindra fa ny eo amin'izay soatoavina mahamalagasy izay dia manana anjara toerana lehibe io toaka gasy io amintsika malagasy. Fa ny mampalahelo sy ny mahagaga nefa ny efa hatramin'izay ka mandraky teny androany dia toa enjehan'ny lalàna foana io famokarana sy varotana toaka gasy io nefa dia zavatra tena vita malagasy zato isanjato ary isany azo iandraindraina ihany koa mba hanome asa ho an'ireo tantsaha ary mba hampisy an'izay fidiram-bola ho an'ireo tantsaha izay misehatra eo amin'ny lafiny fambolena fary sy ny famokarana ny toaka gasy izay io resaka toaka gasy io raha toa ka mahazo lalana tsara amin'ny fitondram-panjakana izay resaka famokarana sy ny famarotana izay toaka gasy izay. Nahoana ny toaka izay vita ny hafa no omentsika alalana nefa ny antsika izay vita malagasy amin'ny mahamalagasy azato-sanjato izay dia rarany lalàna. Eo indrindra no mahatonga ny be sy ny maro somary malahelo ary mipetraka foana ny fanontaniana amin'ilay hoe isika malagasy ve izany toa manaova lalanam-boa, isika tompony ihany no tsy tia sy tsy mankasitraka ny zavatra vitantsika. Tao anatin'izany indrindra no nitsanganany ireo solombavam-bahoaka izay ao anatin'ny fandinihana ny lalàna mahakasika ny toaka gasy ny teo anivony antenimieram-pirenena. Raha ny hita dia mirona tanteraka any amin'ny fandaninany lalàna ny ankamaroan'ireo solombavam-bahoaka. Efa imbetsaka izy ity no niverina nodinihana saingy voasakana hatrany ary izao mbola ady hevitra be izao indray. Andriamaroa Liva Rason izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Ambositra kosa no nitondra ity tolo-dalàna ity teo anivony antenimieram-pirenena tao anatin'izay dinidinika mahakasika ny fangatahan-dalana eo amin'ny resaka toaka gasy izay. Taorian'izay dinidinika ny fanaovan'izy ireo izay dia fantatra fa lany teo anivony antenimieram-pirenena tamin'iny androny omahaliny ny tolo-dalàna aotra iray tsipika 524 tiré-PL avy amin'ny député-n'Ambositra Andriamihadza Fanomezantsoa Yves Georges mahakasika ny famokarana sy famarotana ary fanjifana malalaka ny toaka gasy ao Madagasikara ao. Tsara ho marina fa mbola handalo eny amin'ny antenimieran-doholona ity fangatahana ity. Ao anatin'ny toaka gasy izay sy ny lalàna mifehy azy miaka-midina eo amin'ny fahefana mpanao lalàna fa tsy mbola nahazo lalana izay sahala amin'ny toaka vahiny. Efa hatramin'ny 20 taona lasa no nanao tolo-dalàna teo anivony antenimieram-pirenena
itompoko lahy Remy Diojan izay sombamboaka ny Madagasikara voafidy tao Antsoy ary nitondra nandritra ny 10 mandat tsy ankiato be izao. Amin'ny tokony hanomezana malalaka tsy misy teritery tahaka ny amin'ny fivarotana toaka vahiny ny toaka gasy. Nisy tamin'izany ny loi Diojan kanefa hatramin'izao tsy mbola nahitana mangirana izany fangatahana izany. Enjehina sy ilana vanina takina vola be indraindray ireo tantsaha na ireo tratra mitondra toaka gasy amina taxi brosy na tratra mitondra izany eny amin'ny lalam-pirenena eny. Ny labiera sy ny karazany toaka mahery whisky avy any ivelany anefa irerehana ny fisotroana azy. Mazaka any anaty lanonam-panjakana fa tsy misy bedy hoy ny fitenenana tanora zay. Inona no tena sakana sy ny antony tsy handaniana ireo mpanao lalàna sasany izay sénateur sy ny tsy hanomezana fahalalahana fivarotana sy fivezivezeny toaka gasy eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Io ny fanontaniana izay napetraky ny besin'ny maro manoloana an'izay raharaha toaka gasy izay. Tahotra ny very tombontsoa amin'ny fampijaliana ireo tantsaha ve? Sa misy fandraisany amin'ny fampiroboroboana ny fivarotana toaka vahiny na ireo labiera sy ny maro hafa? Io ndray ny fanontaniana izay napetraky ny olom-pirenena raha naneho ny heviny manoloana an'izay sakantsakana atao amin'ny toaka gasy izay. Tamin'ny andro ny 1 Mey 2024 izay no fantatra fa lany teo anivon'ny antenimieram-pirenena indray ny tolo-dalàna momba azy ity. Asa raha handany azy ireo ny loholon'ny Madagasikara? Asa raha hankatoa ity lalàna ity ihany koa ny ACC? Ny tantara sy izay hitranga tsy hoela no hamaly izany fa hoarantsika eto no mety tohin'izay fahalanina na ihany koa tsy fahalanina izay tolo-dalàna natolotry ny resom-bambahoaka ny amin'ny fangatahana fahalalahany izay fivarotana sy fivezivezena ary ihany koa ny famokarana toaka gasy izay toaka zato isan-jato vitan'ny malagasy izay. Miandrandra an'izay avokoa ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo tantsaha izay mpamokatra an'izay toaka gasy izay ary efa ela moa ireo tantsaha ireo no miaina ao anatin'izay tebotebo lava amin'ny famokarana toaka gasy izay satria manahy foana izy ireo ny amin'ny mety sy ny izay sakantsahaka na sy fisamborana azy ireo izay ao anatin'izay famokarana anio toaka vitan'ny malagasy io. Tsara ho marihina hatrany fa ny toaka gasy dia isan'ny toaka miavaka kely raha eo amin'ny samy toaka no horesahana satria azo lazaina fa tsara ny toaka gasy ary tsy ahitana anirony produit chimique irony izay mifangaro ao anatin'izay toaka gasy izay fa tena zato isan-jato voajanahary ny fangaro rehetra ao anatin'izay toaka gasy izay. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.